Ilay fanantenana lehibe. Ilay fanantenana lehibe. Fandalinana soratra masina mahakasika ny bokin'ny Apokalypsy. Arahinao eto amin'ny onjam-peo ny feon'ny fanantenana miaraka amin'ny pasteur Akida Tantely. Ilay fanantenana hoaso anao. Ampifaliana no iarabanantsika rehetra manaraka ity famelabelaran-kevitra ratsoratra masina ity. Ny lohateny izay hodinitsika androany dia hoe ilay fanambarana torolalana ho an'ny fiadanam-po. Mivelona amin'ny fotoana izay anjakany raritsaina isika ankehitriny, ary ny tsirairay avy dia mila olona izay anampy azy, anaporany ny enta-mavesatra eo amin'ny fiainany, anampy azy hanome torolalana, hanome vahaolana, hiaraka ilanjaminy fahoriany, hiaraka ilanjaminy ireo fahasarotam-piainana izay zakaina isan'andro isan'andro. Voamarika ireo manam-pahaizana fa ny olona izay mitondra samirery ny olany dia mora marary kokoa ary mora tratra ny fahafatesana kokoa no ny olona izay manana izarana izany fahoriana olana mianjady eo amin'ny fiainana izany. Izy ary ny olona tena azo antoka afaka hitondra ny enta-mavesatra eo amin'ny fiainantsika. Izy no afaka hanaisotra ny fahatsapantsika meloka izay miamtombo isan'andro ankehitriny. Izy no afaka hanolotra fiarovana ho antsika, afahantsika mialoka eo ambany fiarovana tanteraka amin'izao tontolo feno korontana vesara-pahoriana izao. Ny bokin'ny Apokalypsy dia manolotra ho antsika vahaolana lehibe. Amin'ny Apokalypsy toko voalohany 15 sy ny 9 dia hoy ny soratra masina manao hoe Jesosy Kristy ilay vavolombelona marina sy lamatoa maty ary lehibe ny mpanjaka ny tany. Ao amin'ny bokin'ny Apokalypsy Jesosy Kristy dia aseho ilay vavolombelona marina satria izy no efa niaritra fahoriana mihoatra noho ny efa niaretantsika. Jesosy Kristy ao amin'ny bokin'ny Apokalypsy dia ambara ho ilay lamatoany maty, efa nandramany ny amin'ny fahafatesana, efa nidira ny varavaram-pasany. Jesosy Kristy ao amin'ny bokin'ny fanambarana ilay lehibe ny mpanjaka amin'ny tany, izy no mifehy amin'ny heriny, amin'ny fahendreny, amin'ny fitiavany ity izao tontolo izao ity. Jesosy Kristy ao amin'ny bokin'ny Apokalypsy ilay aseho mpamonjy mahery mifehy izao tontolo izao. Hoy izy ao amin'ny 9 amin'ny Apokalypsy toko voalohany manao hoe izao no alfa sy omega, ny tompo Andriamanitra, ilay ankehitriny sy taloha ary no avy teny tsy to. Mety miatrika olana ianao eo amin'ny fiainanao, mety misedra zavatsarotra ianao, mety mavesatra aminao ny fijalianao ankehitriny, fa manana anankiray izay afaka ianteherana isika, afaka hitondra ny enta-mavesatra, afaka namaivana atsika, afaka hialokalofa atsika, dia Jesosy Kristy izany. Ao bokin'ny Apokalypsy dia aseho fa mandeha eo amin'ny fanaovan-jiro fito Jesosy. Inona moa no hevitra zany fanaovan-jiro fito zany? Apokalypsy toko voalohany 20. Ny zava-miafina ny amin'ny kintana fito izay efa hitanao teny an-tanako sy ny fanaovan-jiro volamena fito, ny kintana fito dia ny anjely ny fiangonana fito ary ny fanaovan-jiro fito kosa dia ny fiangonana fito. Raha lazaina izany fa mamindra sy mamakivaky ny fanaovan-jiro fito Jesosy, ny dikan'izany dia izao mitantsetra eo amin'ny fiainan'ny fiangonana Jesosy, tsy mamela antsika ho rery izy. Nandritra ny tantarany tany, nandritra ny taonjato ny fandimby, dia teo anivon'ny vahoaka ny mandrakariva Jesosy Kristy, nampahery, nanoa, nanaisotra ny enta-mavesatra, ary izy no aseho amin'ny bokin'ny Apokalypsy ilay mpamonjy mahery, ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana, ilay mitarika amin'ny fahendreny sy ny fitiavany ity izao tontolo izao ity. Apokalypsy toko 12:15. Iza moa no anehoana Jesosy Kristy fa kitsika amin'ny anaran'i Jesosy, ary niteraka zazalahy izy izay efa nampaka ny firenena rehetra amin'ny temby, ary ny zanany novonjena faingana nakarina ho any amin'Andriamanitra dia ho any amin'ny seza fiandrianana. Jesosy Kristy ilay aseho mitoetra eo amin'ny seza fiandrianana, io no Jesosy
zay maniry hitondra ny eta mavesatra ao. Jesosy Kristy ilay aseho ho tompon'ny fahefana, mpijinja mahery ao amin'ny Apokalypsy 4:7-10. Ary indro nahita rahona fotsy aho, ary nisy tahaka ny zanak'olona nipetraka teo ambony rahona, zay nisatroka satro-boninahitra volamena sady nitana fijinjana maranitra teny an-tanany. Jesosy Kristy no ilay aseho ho avy amarana ny tantaran'ity tany ity, hitondra ny fijinjana maro ny olona araky ny asany. Jesosy Kristy no ilay aseho omeny anjely voninahitra mandray ny oby mpiderana sy ny oby mpifaliana isan'andro. Jesosy Kristy ilay aseho ny boky ny Apokalypsy mpandresy lehibe mitoetra eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Ary Jesosy Kristy ihany koa ilay manambara ao amin'ny Apokalypsy 2:12 manao hoe indro ho afaingana. Fa misy sary anankiray zay anehoany ty boky ny Apokalypsy ity an Jesosy Kristy, dia ny sary ny zanak'ondry izany. Miverina 7:20 amin'ny boky ny Apokalypsy ny fanehoana fa zanak'ondry Jesosy ao amin'ny Apokalypsy 12:1-12 dia zao voalaza ny tenin'Andriamanitra. Ary izy ireo naresy azy no ny amrany zanak'ondry sy ny teny filazana azy. Apokalypsy 13:15 zay voavono hatramin'andro renana izao tontolo izao, tao amin'ny fahendreny lalina Andriamanitra, dia nieritreritra ny aneho an Jesosy Kristy ho zanak'ondry voavono, hitondra ny famelohantsika, hitondra ny eta mavesantsika, hitondra ny fahotantsika, anamahivanantsika amin'izao fahoriana atrehintsika eto ambany masoandro zao. Ao amin'ny boky Apokalypsy io dia maneho ihany koa fa tsy kely lalana mihitsy Satana teo amin'ny tantara, niezaka nanafy an Jesosy, niady am Jesosy Kristy, miseho amin'ny alalan'ny drako na manafika, miseho amin'ny alalan'ny bibidia, niezaka mba amono mihitsy an Kristy, miseho amin'ny alalan'ny vehivavy mitafy lamba volomparasy, mitaingina bibidia, manafika an Kristy ary miezaka mihitsy mba tsy hatanteraka izany fitiavan'Andriamanitra feno famonjena anamaivana antsika amin'ny fahotana izany. Hita amin'ny boky ny Apokalypsy niezaka ataon'ilay tanàna lehibe antsoina hoe Babilôna, miezaka mamaky ady amin'Andriamanitra, manohitra an'Andriamanitra, kanefa dia aseho n'ity boky ity fa ilay zanak'ondrin'Andriamanitra no mpandresy, ilay zanak'ondry zay ny vonoana no mitafy ny fandresena ary te hanolotra ho antsika tsirairay ihany koa izany fandresena izany. Ao amin'ny Apokalypsy 17:14 dia izao mivoalaza ny tenin'Andriamanitra, ireo dia hiandy amin'ny zanak'ondry, ary ny zanak'ondry aresy azy satria tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, ary aresy azy koa zay momba azy dia olona voantso sy voafidy ary mahatoky. Raha mahatoky amin'Andriamanitra isika, raha manaiky ny antson'Andriamanitra isika, dia atolotr'Andriamanitra ho atsika ihany koa izany fandreseny zanak'ondry zany. Lasa ihany ny fisainana manontany manao hoe fa maninona moa Jesosy Kristy no aseho amin'ny endriky ny zanak'ondry, biby malemy dia malemy, tsy mba ahitana tanjaka sy hery ao anatiny? Nahoana ny Satana indray no aseho amin'ny biby matanjaka, drakona, bibidia, biby matanjaka sy mahatsiravina? Nahoana no aseho amin'izany endriky ny zanak'ondry zany Jesosy Kristy? Andao isika hiverina ao amin'ny soratra masina. Rehefa mandinika ny tantara teo amin'ny fiandohan'ity tantarany tany ity isika, dia mahita ny antony nanehonan Jesosy ho ilay zanak'ondry ny finoana. Rehefa nisafidy ny anota Damaseva, dia niteny taminy Andriamanitra fa tsy maintsy mandray safidy ihany koa izy, na maka-pisolo toerana noho ny fahotany, na miantrika ny vokatry ny fahotany, tsy inona izany fa ny fahafatesana. Ny safidy ny zanak'ondry mba hisolo ny toerany a Damaseva, ary nandatsaka ny rano zany zanak'ondry zany mba hanao fanavotana ho an'ny fahotana zay vitan'izy ireo. Nahoana moa ny ra no maneho zany fanavotana izany? Levitikosy 7:1-1 manao hoe fa ny ainy nofo dia ao amin'ny ra, ao amin'ny ra no manome aina indray ny olombelona zay tokony ho faty noho ny amin'ny fahotana. Azo sary an-tsaina
Adama sy Eva rehefa nandray zany zanak'ondry zany, ny safidy ny amono zany zanak'ondry zany isolo ny fahotany mety ontsa de ontsa, satria io no fahafatesana voalohany hitany teo amin'ny tontolo namboarin'Andriamanitra. Ny tanany Adama mandray ny antsy, mandatsadra, mety maratra ny fony hoe nahoana no ity biby tsy manan-tsiny ity no misolo ny fahotana vitako noho ny tsy fankatoavako an'Andriamanitra. Ary teo amin'ny fiainany zanak'Israely dia noraisina izany fomba fanao aram-pivavahana izany. Isaky ny meloka ny zanak'Israely dia mitondra zanak'ondry atao fanatitra. Ilay zanak'ondry dia tsy manan-tsiny, tsy manana fahamelohana, ary ny fahotan'ireo zanak'Israely no voatery nafindra tamin'io zanak'ondry io, nalatsadra mba ho afindra amin'ireo zanak'Andriamanitra ireo ihany koa ny fahamarinany ireo zanak'ondry izay ny finoana. Amin'ny Levity kosa toko 5, 15 sy ny 5 dia izao voalaza ny tenin'Andriamanitra. Koa meloka amin'ny anankiray amin'ireo izy dia hiaiky izay zavatra nanontany, ary tondra ny sazy no amin'ny Jehova noho ny fahotana izay nataony izy. Ny sazy izay entina dia ny fandatsandra ny zanak'ondry tsy manan-tsiny, ny zanak'ondry tsy manana fahotana, ireo zanak'ondry tsirairay teo amin'ny testameta taloha dia maneho an' Jesosy Kristy izay nitafy ny maha-olombelona tonga teto amin'ity tany ity mba ho faty noho ny fahotako sy noho ny fahotanao. Ankehitriny dia miantso atsika Andriamanitra mba andraisantsika izany vahaolana izany. Tsy manana zanak'ondry arabaky teny atao fanatitra isika, ary tsy mila an'izany intsony isika, fa Jesosy Kristy no efa zanak'ondry n'Andriamanitra velona mitondra ny fahotantsika. Izany nahatonga ny apôstôly Jaona anoratra manao hoe indro ny zanak'ondry n'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotany zao tontolo izao. Jaona toko 1, 7-20. Ilay zanak'ondry ao amin'ny Apokalypsy, io no zanak'ondry n'Andriamanitra izay te hanamaivana ny fiainantsika. Mila miaiky fa mpanota isika, mila miaiky fa tsy mankatoa an'Andriamanitra isika, ary fahafatesana ny tambony io taony Romana toko 4:17. Fa fiainana mandrakizay kosa no fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy Tompontsika. Efa netiny Kristy ny tambony ota, izy mihitsy no nanaiky ho faty teo amin'ny toerantsika. Ny fahafatesana mandrakizay tokony ho atsika no niraisiny teo amin'ny toerany mba handraisantsika ny fanomezan'Andriamanitra dia ny fiainana mandrakizay. Ilainao ny manatona an' Jesosy Kristy, miaiky ny elokao, miaiky ny vesatry ny fahotanao, satria ny fasana izay nidiran'Andriamanitra tokony hidiranao dia mitaonanao kosa mba handray ny fiainana mandrakizay izay sahaza an'Andriamanitra. Neken'Andriamanitra ny ho faty teo amin'ny hazo fijaliana mba hahafahanao miara-mandova ny fanjakan'ny lanitra mandrakizay. Mahatsiaro meloka ny zanak'olombelona ankehitriny. Ary manam-pahaizana ireo mpitsabo saina dia miteny manao hoe io fahatsapatena meloka io no mitarika aretina maro mitondra fahafatesana eo amin'ny fiainany zanak'olombelona. Miteraka tahotra izany, miteraka nenina izany, miteraka orooro izany, miteraka aretina izany. Iza no afaka hanaisotra ny fahameloantsika, ny fahatsapantsika tena ho meloka dia manosika atsika hanatona an' Jesosy Kristy. Izy no afaka mitondra ny fahameloantsika, izy no afaka manamaivana ny fijalitsika vokatry ny fahotana, vokatry ny fahatsapatena ho meloka. Oka isika tsy hanana fiheverantena ho marina, esory eo mivoambolantsika ny fialantsiny, esory eo mivoambola nampiasaintsika isan'andro ny fanadiovantena. Oka tsy eritreritra ihany koa isika hoe ny fanamelohana izay azoko vokatry ny fahadisoako dia azoko fafana amin'ny fanaovana asa soa an'Andriamanitra. Tsy miasa eo amin'ny fanamaivanana antsika izany, fa misy loharano-dra miboiboika eo amin'ny hazo fijaliana. Izany loharano-dra izany no manaisotra ny fahotantsika, izany loharano-dra izany no mikosoka ny fahadisoantsika. Andeo vakitsika ao amin'ny Korintianina 2
toko 5:20 manao hoe zay tsy nanala ota dia fa nataony ota monjy atsika mba ho tonga famarinan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy isika. Maty teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy, nivesatra ny fahoriana sy ny fanaintainana rehetra. Mety mieritreritra isika hoe maharary tokoa izany fantsiana tongotra izany, fa mihoatra noho ny fahatsapana ny irifiry ny fijaliana amin'ny fantsiana no lanjainy teo amin'ny hazo fijaliana. Mety hiteny isika hoe maharary tokoa izany satroka atsilo izany, maharary izany fantsiana tanana izany, fa mihoatra ny fanaintainana ny fantsika eo amin'ny hazo fijaliana no netiny Jesosy teo amin'izany hazo fijaliana izany. Satria ny fahotako, ny fahotanao, ny fahotan'ny taranak'olombelona rehetra no navangongo teo aminy, ary zany no fahoriana lehibe izay netiny Jesosy Kristy. Izany no vesatra indrindra izay tsy zakany. Eny fa na dia ny ray azy dia nahafoy azy rehefa tonga vainganota teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy, nampitodika ny tarehy tsy hijery an' Jesosy ny ray tao an-danitra. Ary zany nahatonga an' Jesosy ao Matio 7:19 manao hoe Andriamanitro, Andriamanitro, nahoana no dia mahafoy ahy ianao? Mihoatra noho ny namatsiana ny tanany sy tongony ny fijaliana netiny teo amin'ny hazo. Mihoatra noho ny fanaintainana satria ny fahotantsika izay nanasaraka azy tamin'ny rainy no vesatra mafy indrindra izay nolanjainy Jesosy. Tsy nahazo tokintsony izy hoe mbola andresy ny fahafatesana, tsy nahazo tokintsony izy hoe mbola ho tafaverina eo amin'ny seza fiandrianana. Ny zavatra hitany dia aizy ny fahafatesana mangitsokitsoka, kanefa nekeny zany mba hanavotany ahy sy hanavotany ianao. Ny tambiny ota dia fahafatesana, fa fanomezana avy amin'Andriamanitra kosa ny fiainana mandrakizay ho antsika tsirairay avy. Anjarantsika ny misafidy andany amin'Andriamanitra, anatona an'Andriamanitra, hiteny amin'Andriamanitra manao hoe Andriamanitro, omeo ahy izany fanomezam-pahasoavany ny fiainana mandrakizay izany. Andriamanitra dia te hanolotra antsika izany. Izy nilay efa voavono teo amin'ny hazo fijaliana mba hitondra fanavotana ho antsika tsirairay. Tsy zavatra mety lozy ny apôstôly Paoly no namonjena antsika, fa ny rano Kristy, ny ranon'ilay Andriamanitra pahary ny tany sy ny lanitra, tonga olombelona teto amin'ity tany ity, no namonjena antsika ho afaka amin'ny fahadisoantsika. Reto ary, misy torohevitra ho anao mba handraisanao izany fanomezam-pahasoavany fiainana mandrakizay izany. Manekefa tianao Andriamanitra, tany lavitra tany no nisehony Jehova taminao, ka ilazany aminao manao hoe fitiavana mandrakizay no hitiavany ianao. Jeremia 9:7. Manekefa tsy afaka hamonjy ny tenanao ianao, manekefa Andriamanitra ihany no afaka mamonjy ianao. Minofa Jesosy dia afaka mamonjy sady te hamonjy ianao. Hoy izy manao hoe toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa anana fiainana mandrakizay. Ekeo ny elokao, ekeo ny mahampanotanao ary mibeba, satria raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marin'Andriamanitra ka manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinantsika rehetra, ary angatao ny fanomezam-pahasoavany fiainana mandrakizay. Tiantsika Jesosy, ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, ilay pahary izao rehetra izao, no nidina teto amin'ity tany ity mba ho faty hamonjy azy ianao. Tsy takatry ny sain'ny olona izany hoe Andriamanitra mitafy olombelona, tsy eken'ny sain'ny olona izany hoe Andriamanitra vinoana eo amin'ny hazo fijaliana, Andriamanitra miditra ny ampasa. Tsy takatry ny saina tokoa ny fitiavan'Andriamanitra, satria tiany ho voavela ny fahotanao, tiany aina fiainam-baovao ianao, tiany ny andovanao ny fiainana mandrakizay. Efa vitany ny anjarany, latsaka ny rany aminjeny ianao. Ray izany ankehitriny, atoloro ny tenanao ho an'i Jesosy, atoloro ny fiainanao mba handray izany fanomezam-pahasoavana
fiainana mandrakizay. Andriamanitra hitanao, hikasika ny fonao, anoloranao ny fiainanao tanteraka ho azy.